mba aiza mankasitraka an'Andriamanitra. Niverina anakao amin'ilay olon'Andriamanitra inamana, nino ny tompo? Raha miaritra isika dia hiara-manjaka amin'i Kristy. Tsy nisy niverina nanome voninahitra an'Andriamanitra raha tsy hiova iny io. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ombantsika mianakavy eneny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Dia hafaliana mandrakariva no hitsidiana ny tokantranontsika mianakavy amin'ity alady 7 ny volana Oktobra 2024, alady 7 mandavataona taona D. Ny loahevitra aroson'ny fiangonana iainantsika sy andalinana ny finoana amin'ity alady ity sy ny herinandro manontolo dia hoe maiza mankasitraka an'Andriamanitra. Ny vakiteny ao amin'ny boky faharoa amin'ny Mpanjaka toko 5:7 ka hatramin'ny 7 milaza hoe niverina anakao amin'ilay olon'Andriamanitra inamana, nino ny tompo. Rehefa nanaraka ny tenin'ireo mpanompony tamin'ny Naamana Sirianina mba hanaiky nampanaoviny Elize mpaminany azy, dia niroboka impito tao Jordany mba ahazahoany fahasitranana tamin'ny abokana izay nahazo azy, dia nahazo tokoa ny fahasitranana. Osetry nyzany fahasoavana lehibe azony izany dia tsy nanaiky izy raha tsy naneho fankasitrahana an'Andriamanitra tamin'ny fanehoam-pinoana lehibe, ka nilazany fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ny Andriamanitry ny vahoaka Israely eto amin'izao tontolo izao. Ny vakiteny faharoa dia ny taratasy faharoa Masindapaolo an'i Timotea toko 2:9 ka hatramin'ny 7. Ilazany Masindapaolo hoe raha miaritra isika dia hiaraka manjaka amin'i Kristy. Tsy fampianarana fampianarana fotsiny eto no ampitainy Masindapaolo amin'i Timotea, fa ny fiainany no zarainy. Ny faharetana amin'izay atao indrindra amin'ny fahoriana hatramin'ny fahafatesana dia antoka azahoana ny fahasambarana mandrakizay hoy Masindapaolo, satria miombi-piainana amin'i Jesosy izay mahatanteraka izany deniny ety an-tany ary iombona sambarana aminy any amin'ny fiainana mandrakizay, satria izay maharitra hatramin'ny farany no azo ny famonjena. Fiaina amin'ny Masindapaolo io zarainy io, satria tanysain'ireo karazam-pijaliana sy fiaretana izay nataony, ary dia tsapantsika fanefaran'ny fiaina amin'ny Masindapaolo moa dia fahafatesana tamin'ny namonoana azy. Dia i Jesosy ary ao amin'ny Masindaluka toko 7:12 ka hatramin'ny 7 milaza ny hoe tsy nisy niverina nanome voninahitra an'Andriamanitra raha tsy iovahiny io. Amin'ity alady ity ary dia entin'ny Masindaluka manjoy ny dian'i Jesosy mizotra ho an'i Jerosalema manaraka ny sisin'ny Samaria sy Galile isika. Rehefa niditra tao amin'ny vohitra ray i Jesosy i Masindaluka dia nifanena tamin'ireto boka 10 Tsy afaka nanatona an'i Jesosy izy ireo no ny lalàn'ny fiarahamonina, satria tsy afaka mifangaro amin'ny salama ny olona marary ny abokana, fa tsy maintsy miataka lavitra no sady miantso fa milaza hoe boka mba hivily lalana ireo izay rehetra mifanena aminy. Rehefa nahitan'i Jesosy izy ireo dia niantso mitalao famindram-pony nataony: ry Jesosy mpampianatra, mamindra fo aminay. Novalian'i Jesosy tokoa ny etaetan'izy ireo ka dia nirahany iseho any amin'ny mpisorona. Kanjo mbola teny an-dalana dia efa nahazo fahasitranana. Rehefa nahatsapa fahasitranana azony ireto azon'ny abokana, ny iray izay Samaritanina nahatsiaro ny verina ny saotra sy nankasitraka tamin'ny fihetsika ny tampon-ponoana lalina teo anatrehan'i Jesosy. Nentin'i Jesosy nampianatra ireo izay nanaradia azy ity fihetsika ilay Samaritanina ity, ka nilazany fa ngamo tsy folo ny nangataka famindram-po sy nahazo fahasitranana nahoana ny ray sisa ny tonga ny verina, ary dia niteny tamin'ity sitrana tamin'ny abokan'i Jesosy nanao hoe
ny finoanao na azahoanao ny fahasitranana. Mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra. Io no hevitra arosony fiangonana amintsika. Antso ataon'ny eglizy amintsika zanany amin'ity alahady ity sy mandritra ny fiainantsika manontolo. Io loha hevitra fahaiza mankasitraka an'Andriamanitra io. Tsarony atona lay tsenjery fanao fony fahazaza hoe raha misy manome zavatsoa ho anao kinga miteny hoe misaotra tompoko. Tsy tokony overina oviana oviana io fahendreny io ho antsika zanak'Andriamanitra. Raha mandinika ny vavaka ataontsika tokoa dia saika fangatahana no mameno azy, indrindra moa rehefa misy manjo atsika. Io no endrika asehony reto boka folo lahy reto. Teo ny aretina izay efa namely, fa mbola manampitrotraka indray ny fanilikilian'ny mpiarabelona. Taona atsiaro tena ho ny ady rery, hanery dia ny samy tratry ny aretina no mifanohana. Ny tady famonjena tetseroa fa tsy mba nisy namaly. Rehefa nandreny lazan'i Jesosy dia nitady izay fanojona aminy, ka rehefa nahita azy dia rafitra ny taloha famindram-po sy famonjena. Ny nanaitra dia tsy fahasitranana tamin'ny aretina nahazo nangatahan'izy ireo, satria tokoa araka ny fitsaran'ny mpiarabelona dia vokatry ny fahotana ny aretin'ny abokanina. Ka rehefa nandro fangatahana io ihany koa Jesosy dia tsy nanome fanasitranany avy hatrany, fa naniraka azy ireo iseho tany ampisorona. Izany hoe namerina azy ireo indray ho anisan'ireo olona afaka mifanerasera tamin'ny mpiarabelona aminy, ka mpisorona no voalohany indrindra amin'izany. Noho ny fanekeny io iraka nataon'i Jesosy tamin'izy ireo io na dia mbola tsy tonga tany ampisorona aza dia efa nahazo ny fanasitranana, ilazana fa azahoana fahasoavana mihoatra izay heverin'ny olombelona ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nahatsapa io fahasoavana azony izy folo, ny anankiray tamin'izy ireo izay Samaritanina no hanina alala ny verina ny saotra ny Jesosy tamin'ny fahasoavana azony. Fa raha io jody iray firenena iray razana tamin'i Jesosy tsy nahatsapa akory ny fahasoavana nomena azy ireo, ka na dia fankasitrahana aza tsy mba nataony. Fakapanahy mety mahazo antsika ihany koa ny tsy fahaiza mankasitraka, ary miha mahazo lako zany amin'izao andro dia avintsika izao, satria tozatra omendava ny olona ka hiveriny fazony ny azo zavatra avy amin'ny hafa, ary na dia efa nahazo aza dia mbola mitaky misimisy kokoa hatrany. Misy fahabangana eo amin'ny lafiny fanabeazana, ka na dia izay fahalalam-pomba bitika indrindra dia ny misaotra na azahoana soa aza dia adino. Manana diditsika ray aman-dreny sy mpanabe, na misehatra inona na misehatra inona, ameriny indray io asy ny fahalalam-pomba io. Ray aman-dreny tsy mahafoy zanak'Andriamanitra, tsy miandry fankasitrahana avy amintsika izy, saingy raha zanaka tsara taiza kosa tsy hanadiny velively misaotra an'izay rehetra nanao soa azy. Ny vato aza ho soramenaka raha nahitan-tsoa ho ny fahendren-drazana, maika fa ilay Andriamanitra manome antsika fahasoavana isan'andro isan'andro. Ka na dia efa mahazatra antsika aza ny mangataka fahasoavana amin'Andriamanitra, aza dino ny misaotra azy. Ka eto dia fifanampiana rehefa mivavaka no hozaraina. Ka rehefa mivavaka sika ny maraina mifo dia angatao amin'Andriamanitra ny fahasoavana ilaina mandritra ny tontolo andro. Tsy ho anao ihany, ho an'ireo rehetra mila izay fahasoavana sy ireo rehetra nakinin'Andriamanitra aminao. Rehefa ariva kosa ny andro alohan'ny atory dia azadiny misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny fahasoavana rehetra nomeny. Tsy ho anao irery ihany koa, fa ho an'ireo rehetra nosoavin'Andriamanitra ka tsy mba nahatsiaro akory ny todika sy isaotra azy. Io no fampianarana ambaran'i Jesosy ampitainy amintsika. Izy Jesosy izay tsy nitsahatra ny saotra an'Andriamanitra ihany koa, ary nampianatra antsika tamin'ny vavaka nataony hoe misaotra anao raiko tompony lanitra sy ny tany, fa hanambaranao tamin'ny madinika tsy ambaratelo ny fanjakanao. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany.
hitsodrano sy hitsimbana antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny fanahy-masina. Amen. Tantana ny fiainantsika ny Kristy, isaorana ne Andriamanitra dia samy ho ten'Andriamanitra ary.